fa isika miaramila zandary ary polisy dia nivoaka avy eny amin'ny fiarahamonina ary mbola iverina eny amin'ny fiarahamonina. Eny ny fianakaviantsika, eny ny zanatsika no mianatra ka fotoana izao hijoroana handray andraikitra mba hanavotana ny firenena. Mivondroana isika miaramila zandary ary polisy miraisa saina ary aza manaiky vidim-bola ka hitifitra ny namanao, rahalahinao, ny anabavinao, zana-bahoaka isika kaoka hiverina eny amin'ny vahoaka. Ka ireto no antsoavo avy aminay ho antsika rehetra. Ho antsika miaramila manaiky fa tokony handray andraikitra isika dia tonga avy aty amin'ny kapisaty izao dia izao hanatevin-daharana anay efa maro ato. Na ianareo zokinay zany, ianareo piray andiana, ianareo zandrisana, ireo manamboninahitra lefitra sy vata miaramila. Toy izany koa ianareo zandary sy polisy izay afaka manao fanambarana manontsona izao ataonay izao, dia manaova fanambarana hampisehoana fa pirahalahy mianala isika ka tsy zarazaray ny vola. Raiso ny vola fa adala tompo. Moa volantsika ihany iny no anajany antsika io e, fa aza miala amin'ny be sy ny maro. Ho anareo miaramila ao amin'ny lapany avoloa tena Ambohitsirotra, miala ao ianareo, mamonjea ny kanareo tsirairay avy. Mbola ho hita eo ny toy ny rehefa avy eo. Ho anareo zay eny vato, ento reo namanareo, sakano zay fiaramanidina mikasa hiala ao, na iza izy na iza. Ho anareo any amin'ny kan rehetra any ka tsy hamonjy anay aty na zandary io na polisy mijoroa fa aza manaiky ampiasain'ireo lehibe reo ifampitifitra amin'ny namanareo, rahalahinareo. Akatony ny vavahady dia miandrasa toromarika avy aminay ary aza mandray avy amin'ireo lehibentsika reo intsony izay lehibe manome baiko ifampitifirantsika frère d'arme dia todio any aminy basy. Fa tsy izy akory no amelona ny vady aman-janantsika tsirairay, raha sanatria tokoa atsika ka misy maty. Moa tsika tsy nanao sonia, tsy nanao jeu d'honneur ka hifampitifitra sy hamono ny vahoaka malagasy ny nanaovantsika sonia nidirana tato amin'ny miaramila, zandary sy polisy. Zay. Vaovao lehibe no norenesitsika tamin'ny alalan'ny tambajotra tserasera dia ireny fanambarana izay nataon'ireo miaramila avy amin'ny kapisata ireny. Isaorana amin'ny tafotafo avy amintsika vahoaka, avy amin'ny telomenada, ny amin'ny andeha ataontsika hoe fahatsiarova-tsaina sy ny fahavononana hitondra fanovana eto amin'ny firenena amin'ny alalan'ireny fanambarana ireny, fisaorana amin'ny tafotafo. Ary isika vahoaka ihany koa manoloana an'ireny dia efa tokony ho tonga saina fa efa tsy hoe efa akaiky intsony fa efa hitataratra ny fandresena, ny ambiny, miankina amiko, miankina aminao, miankina amintsika rehetra. Noho izany amafisinay ny antsony amin'ny hoe rehefa avy eo tsika miara amirodana daholo, miaraka manao rody be eny ikanja, eny an-tanimbary ny fotoanantsika. Araka ny fanambara ombenimbeny dia tsy ady amin'ny fomandra izy ity, fa ady amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Ary hatrany am-piandohana dia napetratsika teo am-pelantanan'Andriamanitra foana. Raha nanaraka ny vidéo nataonay amin'ny rahavavy alina ianareo dia izao no teneniko tao araka ny Romanina 7:7 hoe raha Andriamanitra no momba antsika, iza nampoatra antsika. Esoro ny tahotra, andao atambatra ny hery, efa io manantany io ny fandresena, aza miandro fagagana fa tonga dia mitsangana eny an-tambarin'Andriana ny fotoanantsika dia manamafy, manantitra ny fisaorana andreo miaramila izay nanao an'iny fanambarana iny, izay le hoe tanan'Andriamanitra miasa ao anatin'ilay izy. Inona sy antenanay fa marobe no anaraka azy ireo. Hatramin'ny tian'io dia efa efatra izao ny ministera efa manaraka antsika ao anatin'ny tolona alahoery ry havako, efa tsy ho elatsony fa hibatan'izany fandreseny vahoaka malagasy rehetra zany tsika dia ny fametraha-pelan'izao mpitandana izay tena napahoro ny vahoaka rehetra izao. Ny farampiana kely an'izay fotsiny ho antsika any amin'ny faritra, satria ho an'ny eto Antananarivo zany dia efa fantatra fa eny an-tambaran'Andriana rehefa avy eo tsy miandry ela tsika rehetra. Ny ho any amin'ny faritra kosa dia efa fantatra fa efa samy manana ny fandaram-potoana ny tsirairay, fa ny fanetarana fotsiny angamba dia hoe androany ilay fotoana, androany ilay ora sy fotoana
dia manentana antsika mampahery atsika rehetra any amin'ny faritra. Ny amarana ko azy angamba dia hoe raha ny famarinana no hijoroana dia alohantsika maty fa nijoro toy izay velona fa mitsipozipozy. Ndao ry vahoaka malagasy fotoana izao tsisy mihemotra tsony. Tokony arovana ireo miaramila ao Kapisaty. Fitinareo angamba ilay fanambarana natao fa dia manampy ny antsika vahoaka izy ary tena mazava dia mazava zatra dia eny ary mitombo raha tsy lefa mitapy na dia mauvaise foi no ilaza fa diso ilay fanambarana nataony miaramila ao Kapisaty regny. Ka ahitana zany nareo asa ahoana fomba atao anao rotobe any amin'ny Kapisaty na anao barage fa ny information menana ty amiko ty tsy manam-potoana zany hijery an'izy en détail satria efa ty andarana ty io andehana amin'ny aéroport dia ina moa zany zay fotsiny hoe tokony inareo le manao etsika ny tahana zany tokony manao tamba be manakana ny mety fanafiana an'ireo miaramila ao Kapisaty ao. Misaotra ny antsirobe namono zanaky gendarme ary tena tetena mihitsy zary gendarme na ao Antananarivo na ty Toliara. Misaotra tompoko. Misaotra anao ihany koa. Eto moa mandeha ny roakevitra maro samihafa hoe nitaka fanasana fepetra ho an'ilay zandary hoe sorona amin'ny asany fa nga dia hampaniry ny volondohan'ilay vehivavy tsony moa zany raha hoe sorona amin'ny asa n'ilay zandary. Inona reno atao dia ahoana ny fandehany. Miarabanao namako 7:70 efa tafiditra somatsara ianao. Fandekery fanehoan-kevitra ndao ary mba tsy miravavy ihany efa ny antso ihany fa zany zavatra misy rehefa tena mandinika an'ilay fandehany dia tena hita hoe ampiasainy ny devoly mihitsy zany hoe tsika zany amin'izao tsy miady amin'ny hoe nofa mandratsony fa tena fanarateny amin'ny rivotra mihitsy satria raha mahita an'ireo mpamono olona reo dia tena hoe efa tena tsy tompony tena ntsony reo fa voagidehan'ny satana ny lohan'ireo atany amin'ny mpitondra fanjakana tany amin'ny lohany amin'ny mihitsy. Itkena ny ten'ilay rangany tamin'ny taloha teo iny hoe laingony ny tapahana rehefa laingony ny tapahana tompoko dia vao maika misy voany ihany ilay izy atany amin'ny fotony atany amin'ny fakany mihitsy ny nasorony atany mihitsy ny tondrahana raha mamotaka dia maty ireo. Dia manarak'izay ny tena moa efa tsy afaka mandeha hoe eny ampianto dia ny asa taonay dia mitondra mambavaka nyity fireneny ity tsy manadiny misy kory zay hoe fatataty eto amin'ny telefônina fotsiny no herinay fa zay tena mitondra mambavaka ny firenentsika mihitsy tsy manadiny mitondra mambavaka ny firenentsika zay. Dia manarak'izay ilay raha matova iny teo amin'ny realina iny le lina iza moa ny naran'izy teo iny laza fa hoe mezekta ny ole ambojatovo ina fanirina an'ireo zava-maniry ireo fa nga ny olona vao nahita an'ireo zava-maniry maitso ireo toko mandeha ny olona dia mahita an'ireny any anaty ala rehetra any azy mahitana an'ireo zava-maniry atao botanika ninona le izy tenatra kory ny izy miteny an'le izy miteny iny fa ny zavatra misy mbola mbahoaka ihany ny anaovany an'ireo zavatra ireo mba mahalala menatra ianao raha matotia mba olona ohatriny iny ihany ianao dia mahalala menatra ianao fa ho avy ny tanàn'Andriamanitra hamely anareo minan-kavy ireo zakanareo ny andro ray an'Andriamanitra. Dia mahazona fa dia misotra betsaka satria tena malahelo mihitsy fo mahita an'ireo zavatra misy rehetra izay. Dia le mpitolona konkoa ahitsika kely hoe mpanao fetsiketsehana tsy mpanao fetsiketsehana fa mpitolona no izy ohatrany hoe manambany be an'ilay zavatra ataontsika mantsy le izy fa hoe mpitolona no izy fa tsy mpanao fetsiketsehana. Izay fanamarinana kely fa dia elana tsiny matsiara mambavaka tsika rehetra ndrindra fa nysantsika dia maherika fo ianao tato. Misaotra anao ihany koa mankasitraka voaray izay. Raisitsika ny antso manaraka io ara fa efa mivoaka ao anaty tambazotra tserasera rehetra ao ny anarana sy ny trasy misy an'ilay zandary nandoro ny volon'ilay vehivavy raha ny voalaza an'ireo olona nanatro maso zany satria ilay oronan-tsary tapaka asa hoe nisy natsikaritra tapaka ve izy dia tsy maintsy niala ilay pakasary fa ny teny amin'ny manodidina teny amin'ny faritra itosy ty toeran'ity teny amin'ny manodidina nanambara fa rehefa nirehatra ilay izy dia mbola nitsahana ny lohan'ilay vehivavy nafahana namono ilay afo ilay firehetana teo amin'ilay volondoha ko tsy aleo ve tsy nampirehitra rehefa napozona ho may toy izay mbola vao may nampianao hitsaka ihany koa ilay hitsaka ve tena azo antoka hoe le namonona n'ilay firehatry ny afo velo sa tena hoe fa nitsakitsahana ara-baky teny le izy ny zon'olombelona rehetrarehetra iny fanotana fady
de misy moa no mitaky kilan'izay hoe tsy ampy ny fialana io zandary io amin'ny asany a sy fandraisana fepetra hoe anesorana anazy amin'ny asany fa aleo koa mba ho itsakitsahany vahoaka be sy ny maro ihany koa ny lohany aloha de rehefa tafavoaka velona ho izy ireo de izay no afaka antsiny izay zany le hoe lasa mitady amin'ny vahoaka ianareo mitady amin'ny reto mpitokony reto ianareo izay tsy atao hoe mpitandro ny filaminana fa mpanao herim-pamoretana moa zany ndao tsika apetrano ny antso avy amin'ny mpiaino a miarabanao namako 2 efa tonga somatsara ianao de ahoana mifandehany salama tompoko avy ety Amazenga zao manao hevitra zao tompoko miarabantsika ho mahajanao de ahoana mifandehany ray aman-dreny atonay longany tam'izao mbola milamilamina fa efa ela aleo namana ataoko amin'ny fiteninay boka Amazenga mihitsy la izy ndao fa tsy tsiny zany am'izany tena inareo boka Amazenga mikaiky io fa ela zao io ny tsy mivantana io rango setera fa sarosarotsy ny fidira mivantana aminareo ty ka anio evo am'izao tolona ny mandalo zao voalohany alongany miray saina miray fo am'ireo namana izay midirany fahoriana am'izao tolona zao mankahery anareo fa lata io mahereza fa ny tolona tsy maintsy mandeha anao hevitra kely androany satria aveko angamba fa ny tantara tsy fanadino am 2009 misy film ohatran'izao no nisy eo rehefa andeha hiala iny ny président Ravalomanana mbola namory ny délégation nataon'ny episcopat Antanimena ny FFKM zany hoe nisy tao ny solotenan'ny président Ravalomanana sy ny solotenan'ny Rajoelina inona ny zavatra nisy tonga tampoka ry commandant Charles mbola commandant izy tam'izay nitondra élément de tonga koa afaran'io kely io commandant Linison mbola commandant izy zareo tam'izay raha natsiaro tsika tamin'iny ilay nikorose ny commandant Charles nivoziny akanjony ilay mpitandrina anankiray malaza teto amin'ny firenena de nambana ny commandant Charles basy i colonel Noely sy colonel Andena John André tamin'ny fotoan'andro zany misy sary any misy vidéo any afaka manao recherche tsika ny makasika an'izay vidéo zay nambana ny commandant Charles basy hoe tsy misy mandray an'io fitondrana io anareo fa tsy maintsy atolotra ny Rajoelina izao amin'ny fitondrana zao de niteny i commandant Charles tamin'ny fotoan'andro izay hoe ampafantariko amin'ny vahoaka malagasy manomboka androany fa résolution par la force no misy eto zany hoe niravaindreo zany le fikonantoa nataony FFKM tao tambony étage tao tamin'ny fotoan'andron'io fa niteny Charles hoe résolution par la force ka zay no itondrako ny hevitriko androany tsy ravatsika mitolona pasifika ry havako hoe io tolona ataotsika zio io fa tenin'ny colonel Charles io mbola mipetraka ziskany any ity résolution par la force no atao eo miangavy anareo zay ambadika ny zao tolona zao tsy haiko na misy ambadika tsy hay na robot marina ambadika ny génisaidy reo omenareo vola reo miaramila reo fa reo foana no afaka mandravan'io fa raha pasifika tsika io ho maro ny zanakatsika maty io ho maro ny havatsika arata io fa tsy mahavoafana azy io fa omenareo vola mitafika misarasaraka vo misarasaraka mitafika milefa io zay zany no hitako somasotsokevitsy fa izy koa tsika hoe niany ilatsy amaray ilatsy afaka amaray ilatsy tsy kontendreo io satria mbo vonivonino karaha io tsika ka résolution par la force ny commandant Charles mbola commandant fa colonel izy amizao io ihany no ampiarinareo anareo mpanambola reo ambadika zay io atotoninareo miaramila ao vola io fa miala io izy koa fa misarasaraka io miaramila io
Sotra tompoko. Mankasitraka anao ihany ko. Andao raisitsika trano ny antso manaraka. Miaraba tompoko dia ahoana ny fandehana? Miaraba anao. Ya, to efa niraisiko ianao dia lasa indray ianao. Ndao aloha tsika hijery ny afatra maro sosiny. Miaraba regny, dia ahoana ny fandehana? Miaraba tompoko, efa tafiditra soamantsara ianao. Nomaly zany a nisy chiffre navoaka ny président hoe ino ny chiffre n'olona maty a fa tsy haiko hoe tsy eritreretin'ny président mihitsy ny ve hoe efa 90% ny malagasy a efa maty mitsangana. Tsy haiko hoe efa maty mitsangana ny antony. Ny olona eny am-panasandamba akanjo tambotsika olona ihany. Mbola ao ianao a? Mbola ao ianao namako a? Eny ary andao aloha raisitsika ny antso manaraka. Ya, salama dadanay Viany, tsy mpitandro ny filaminana fa hery famoretana ary mpitolona fa tsy mpanao fihetsiketsehana omba azy ireo Andriamanitra voaray ny afatra dadanay fô. Raisitsika ary aloha ny antso manaraka. Miaraba tompoko, dia ahoana fandehana? Efa tafiditra soamantsara ianao. Ya, maheno anao tsara. Setra nefa nisoritra kely any izy any misy amin'ny faharoa. Za zany mahita hoe misy incohérence kely any le tolona atao tsy tetsy amin'ny fiandro satria ao zany a reo mpianatra izay mitaky zavatra dia tsy anontany hoe raha ohatra androany na rapity ve ovahany sy fanjakany izay tena efa mampisehosetra sy amboletra amin'ny vahoaka sy zany re fangatahany rey dia hijanona fitokonana zany zareo dia ny mpianatra sotra izay mizeda indray sisa no ianohan'ny fitokonana amin'ny fialan'ny filoha Randry Rajoelina dia mba hiteny kely androany hoe tokony mba atao mitovy le fitakiana noho ny zavatra efa mitranga firy andro misesy izay dia tena famonoana vahoaka dia tokony hoe raha ny zavatra mety dia efa tsy fitondrana tsony eto Madagasikara ka mangataka ny fialan'ny filoha Randry Rajoelina le zavatra iraisana angatahana satria efa tena tsy fanazana ny zon'olombelona tsony tena tsy tsony ny zavatra efa mititsy ka izay fotony zany mba tiako tenenina hoe raha tia tahiny hivavy ny olanareo zany a dia hijanona mitolona nareo dia mahita hoe mbola mety ny fitondrany Randry Rajoelina amin'ny Madagasikara. Tsotra tompoko. Mankasitraka anao ihany koa. Afatra manaraka ato a vakiko hatrany ny soratra maso. Salama tompoko. Tokony averina amin'ny iverina amin'ny miara-manonja manentana ny vahoaka ho tonga saina ilay hiditra an-dalambe hoy namatsika ny tenaina fa ho an'ny tompona andraikitra voarain'ny tompona andraikitra izay fangatahanao izay a. Miaraba tompoko dia ahoana ny fandehany efa tafiditra soamantsara ianao. Dadafara tianysy be any e. Ndao ary dadafara. Efitra teo a maniny tenin'le anabavy teo aloha teo a. Reo mpitaky rehetra reo zany a tsy mila fitakinakiny zany tsony fa fitakina iraisany rehetra zany rehefa mahatsapy ianao hoe nijaly tamin'ny fitondrana io a. Tsy mila an'izao zay mila an'izao tsony zay fa fitakina ny fialan'ny président Randry Rajoelina. Mbola sy président kely aloha satria iny no lan'ireo olona adala ny fideniny. Fa tsy mila fitakina tsony zany nareo mpiasa-panjakana sendikana inona tsy mila an'izany fitakinakiny zany tsony fa ny raisany eny atianta tompoko a raha mba maina zao afaka nareo dia hoe fialan'ny Randry Rajoelina. Tsy misy ninninona tsony io ampianaina amin'io raha be da be nefa nalatakitra eto amin'ny firenena izay nanentanako anareo sendika mpiasa-panjakana rehetra mpampianatra mpitsara mpitsabo mpandrara rehetra izay mahatsapa hoe tsy mila fangatahana tsony hoe vao ty na vao ny nareo mpandrara amin'ny fona rehetra io tsy misy alana zany tsony fa ray ny tamintsika malagasy rehetra dia nianongana ny Randry Rajoelina ny anala avy eo amin'ny fakany atao amin'ny fakany mihitsy reny mpandrara rehetra manono anazy ambadiky reny tsy tonga dia fongorona tsy atao eto amin'ny firenena tsony rehefa mbola miady reo raha mbola misy eto tompoko ka zay ny ambangatahako a dia faharoa reo solombavam-bahoaka rehetrarehetra reo any fata zay fidiananareo an'ireo aza atao tonga any tsony reo zany vady aman-janakireo tokony efa samborona fa mpamadika fireneny reo mpamadika tanin-drazany reo efa tsy tiany olona le président mbola miteny merci président io ihany nefa tonga amin'ny firenena potika takan'izao mbola misy misolelaka ihany eo amin'ny radio rahavavy eo hoe zao katsaka vanjobory
faiza manao foana re olombelona fa tsy misy alana ny fitondrana intsony ary iny nefa nangatahako ny fianoasina teo hoe mba alefa sisaky ny adiny izay le ampibiny nataon'le mpitany filaminana teny nosy be reo dia mba nalaina tsara dinihina tsara iza letsy valonireny nanao an'iny fa olona tsy niteraky reo fa momba tsy manana filahiny reo mpitany filaminana rehetrarehetra reo tsisy filahiny reo fokarongony sy héroïne nataon'ireo ny akanjo eny dia avy mifoky izy dia mamono malagasy takan'io ka mengazy vady aman-janaky reo raha mihaino an'izao teny izao dia mba tsy hahafaty ianareo zanaka vady aman-janaka zandarina reo dia tonga dia mandeha any eny mivaoka hoe izay vady mianina fa efa andeha io efa mandeha ny any njoro be zao io efa enitsika tsara vaovao io fa mandeha tsikelikely io jereo daholo reo zandarina reo dia tonga dia mitilomina vadina zandarina hoe izay vadina zandarina dia manaovinareo aloha alarana amin'ny mpitarika dia loha tsiry ny rasa izy lao andasary bomba rasa izy fa efa mandeha io tsy tanatsika io fa dia miteny fa tsisy ny problema dia miteny zay tena miteny mpanetetena olona 10 taona mahela efa mitolona foana tamin'izay malala matsapa fa rehefa ivoaka mitrotra tompo tsy tananareo mpitany filaminana io ka miteny anareo zany rehetrarehetra reo mba vady aman-janak'ireo jerena manana taranaka mianatra nareo manana taranaka eny fiarahamonina ianareo aza eto zay vola 10 metsy ho aiza ary averenao ny général bomba mamy baika anao reny loam-basy fa misaotra anao le commissaire amiteny mihitsy hoe aza vonoana ny zanaka malagasy sorana be da be commissaire inga ane mba ho besaka ny commissaire eto amin'ity boribory-tany eniny mba hitsorotaka-nao mba tsy hamono zanaka malagasy reo mpitany filamina zandary mamory efa tsy misy miaramila amindreo hoe tsy misy polisy io amindreo fa reo fatina zandary mila tokony tsy horavana mihitsy io zandary mieto amin'ity tantsika sy firenety ity fa tena manimba mamono vahoaka reo dia zay mbola angaviko amin'ny fianasina hoe avy reny ho hitapokita-pirenena iny nataony tamin'iny ramatoraborana iny volony dia le namana teo anosy be avy reny amin'ny tely isaky ny adiny ray na isaky ny adiny ray sasany re tokoty mbo hitan'izao tontolo izao fa tena tsy rary mitsony nataon'io fitondrana io nga io fitondrana io manana mama manana dada ity tsisy niteraky reo fa momba raha ny zanak'ireo mpitondreo ve natao takan'izao dia mba ho rary ny sinitsiny fa marina le tenyle zokolatari alotari hoe andao avelatra lava be tena frantsay atao lava be dia torany eo dia apetraka koa iandradiolona dia torany eo koa ny sariny dia hitaneraky zao tontolo izao fa tsy makasy frantsay tsony tsika eto Madagasikara fa io tsy zay zany nanaovana an'iny torevitra tsara mihitsy fa zany nefa nataonay tamin'ny 2010 tamin'ny 2009 alaina ny vady aman-janak'ireo zandarmreo dia foay ireo mitotso tany reo eto taminareo fotsiny raha misy dimy vady aman-janak'ireo no atao otazy mibarataka mipetraka eo amin'ny 13 mai mibasin'ireo fa zany no tokony hanaovana andreo dia foay mihitsy ireo zay tsika fiarahamoniny eto taminarivo manodidina azy ireo rehefatina zandarma mamono ny zanakitsika ireo dia jereo ny trano dia aleo vady aman-janaka zay ny fanaovana an'io dia mizany io mpitany filaminana io vadiny iny colonel Todjiny aiky iny mipetratakiny hoe any pitapita tapy any kambany alovo vady aman-janaka iny fa foay iny tototany iny zany nanaovany général bomby iny bomby iny olona efa iny dia efa tady ho tapaka lalan-drano poziny iny tsy meko herinandro iny dia mety mihitsy iny fa aloha tsika hita misy Andriamanitra mijery antsika dia nangatahako farany fianoasina alohan'ny indehanana kanja le reo génération Z da tsika rehetra mahina zao teny izao mandoleo ao anatin'ny 3 metatra vao miainga amin'ny tany fa ombatsika Andriamanitra zay ny teniko fianoasina dia minga ne mba ho ompian'Andriamanitra amin'ny olona fa mijaly evoaka malagasy rehetra dia mba ho masina ny tanindrazana mba hijoro eto amin'ity firenena ity ny tena olona matahotra an'Andriamanitra mankasitraka anao dada fara eny Anosy be eny amin'izay fanetanana izay zatsika avy mety moa reny oronampeo maro isan-karazany ireny reny ny zava-misy aloha hatreto aloha zany dia reny ny zava-misy azo atao ihany koa ny miantso ny vady aman-janaky ny zandary iny satria miainao anatin'ny fahatapahan-jiro efa miverina indray zao ny fahatapahan'ny herinaratra amin'izao tsika amin'ny resaka zao taoriana amin'ny fepotona ny teneniny Andriamatoa Rajoelina ny amin'y hitady vahaolana ho an'izay herinaratra izay ny vavany no miteny no ela dia io fa miverina ny fahatapahan'ny herinaratra ko azo hiverina ve zany dikany zany teo nge zany nandeha ny tolona nataontsika mbola tsy tonga teto tanindrazana io filoha io dia tsy nisy fahatapahan-jiro ny arahana hita zany tsy nisy fahatapahana herinaratra ny rahantsika natazany zany fa rehefa hoe lamindamony teto dia napasopasony teto ny resaka io fa tapaka indray le ary le herinaratra ka ahoana